Ny mety toetry ny andro any an-dranomasina ny talata 17 febroary 2022 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alarobia 20 febroary 2022 amin'ny 9 maraina. Ho mafy ny fitsokan'ny rivotra any amorontsiraka atsimo andrefanosy noho ny fanantonan'ilay rivo-doza gezany. Tombanana tratra 10 hatramin'ny 10 km isan'ora ny hamafin'ny rivotra. Tratra 7 km isan'ora indraindray manakaiky ny ivony. Anio latsinainy 9 febroary 2022 hatramin'ny rapisy talata 17 febroary 2022 maraina. Mahazo fampitandremana amin'ny loko mena izany ny antoliary hatrany amin'ny tanjona vohimena. Aherina heribe ihany koa ny ranomasina any amorontsiraka atsimo andrefanosy noho ny alondrano aterak'ilay rivo-doza gezany. Tombanana 4 hatramin'ny 9 metatra ny avononja ho an'ny morontsiraka atsimo andrefana, anodidina 3 metatra hatramin'ny 3,10 metatra kosa any amorontsiraka avonandrefana sy atsimon'osy. Anio latsinainy 9 febroary 2022 hatramin'ny rapisy talata 17 febroary 2022. Miatra izany ny fampitandremana amin'ny loko mena ho an'ny mainty rano hatrany taolanaro. Entana araka izany rehetra mba hanaraka sy tapaka ny toromarika atolotra ny tompona andraikitra eny fotony. Ho an'ny morontsiraka atsinanana tanjon'ny bombaomby hatrany amin'ny tanjonangotsy. Anorina tandrifon-drahona amin'ny faran'ny febitaona. Avy atsimo antsanana ny rivotra ka 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Tratra 3 km isan'ora manomboka ny atoandro. Adiny mpanonja ny ranomasina avy ny onja anodidina 2 metatra. Tanjonangotsy hatramin'ny manoro. Mety hisorana tandrifon-drahona vitsy amin'ny faran'ny febitaona. Avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Tratra 3 km isan'ora any amin'ny tapany atsimo. Adiny mpanonja nanonja be ny ranomasina. Avy ny onja raitra amin'ny 10 metatra. Mahanoratra ny taolanaro. Ho maina amin'ny ankapobeny. Ho avy avaratra ny rivotra ka 30 hatramin'ny 20 km isan'ora. Iena 10 hatramin'ny 20 km isan'ora any amin'ny faran'ny febitaona. Anonja be ny ranomasina. Avy ny onja raitra 5 hatramin'ny 2 metatra. Taolanaro hatrany amin'ny tanjona vohimena. Anorina miatoato amin'ny ankapobeny. Ho avy avaratra ny rivotra ka 20 hatramin'ny 20 km isan'ora. Iovaova kosa manomboka ny atoandro ka 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonja be na herin'ny ranomasina. Avy ny onja raitra 5 hatramin'ny 3 metatra amin'ny fiandohan'ny febitaona noho ny alondrano avy atsimo. Anodidina 2 metatra kosa manomboka ny atoandro. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjona vohimena hatrany amin'ny tanjona kapo. Anorina tandrifon-drahona amin'ny fiandohan'ny febitaona. Ho avy andrefana ny rivotra ka 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Tratra 3 hatramin'ny 20 km isan'ora any amin'ny tendrony atsimo amin'ny fiandohan'ny febitaona fa iena miandarana izany ny atoandro. Anonja be na herin'ny ranomasina. Avy ny onja 3 hatramin'ny 3,10 metatra noho ny alondrano avy atsimo. Iena 2 metatra kosa amin'ny faran'ny febitaona. Tanjona kabo hatrany amin'ny tanjona vilanandro. Anorina tandrifon-drahona indraindray any amin'ny tapany atsimo. Ho avy andrefana amin'ny ankapobeny rivotra ka 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Aherin'ny ranomasina amin'ny fiandohan'ny febitaona noho ny alondrano avy atsimo. Anonja be kosa izany manomboka ny atoandro. Avy ny onja raitra 5 metatra fahatombanana iena raitra 5 hatramin'ny 2 metatra izany manomboka ny atoandro. Tanjona vilanandro hatrany analalava. Ho maina amin'ny ankapobeny. Ho avy andrefana amin'ny ankapobeny rivotra ka 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Otona diny mpanonja ny ranomasina. Avy ny onja latsaka ny 10 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona bombaomby. Anorina tandrifon-drahona eo anelanelanosy be sy ny tanjona bombaomby ny maraina. Ho avy atsinanana ny rivotra ny maraina ka 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy andrefana kosa ny atoandro ka 10 km isan'ora. Otona diny mpanonja ny ranomasina. Avy ny onja latsaka ny 10 metatra.